Faly miarabantsika tsirairay avindray ary nahatratra nyity ariva vaovao toy ny fiarahantsika hatrany kanefa dia nanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany ka nahatoy izao antsika ity. Andriamanitra ane ameno an'izany fahasoavany izany amin'ny fiainantsika tsirairay avy hatrany hatrany. Faly miaraba manokana antsika izay any ampitan-dranomasina any ary tsy adino ihany koa moa isika eto an-toerana na amin'ny ainao amin'ny onjam-peo zany na miaino sy manaraka amin'ny pejy Facebook sy ny YouTube. Andeha hiaraka hivavaka isika mba ahafahantsika manohy indray ity fampelabelaran-kevitra hoe antomotra ny andro hody ahy ity. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay isaoranay indrindra ianao ny amin'ny hafahanay miaraka miantso anao indray ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay ary misaotra sahady ihany koa ny amin'ny hery izay omenao anay indray ao anatin'izao fiarahanay amin'ity hariva ity izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no angatahana aminao ny fitarihan'ny fanahy masina. Misaotra ray eo. Amen. Antomotra ny andro hody ahy. Eny ary namako ny resaka ifanaovantsika amin'ity hariva ity indray dia hoe ireo mari-pamantarana ny lalana na raha resaka amin'ny tanora izy izao dia hoe signe de piste satria isika mandeha hody dia misy mari-pamantarana eny amin'ny lalana izay diavintsika. Rehefa niaraka teto isika dia niaraka niresaka ary miara-resy lahatra ary miara-mahita ihany koa amin'ny fiainantsika isan'andro fa ratsy izao fiainana izao ary manoloana ny fahoriana etsy sy eroa dia Andriamanitra ray mihitsy ny miantso antsika hoe andeha hody ary efa antomotra ny andro ka tokony hiomana, tokony efa samy mamboatra ny entany, tokony efa mangorona daholo ny entany tsirairay avy fa antomotra ny andro dia andeha hody isika satria ratsy izao fiainana izao. Ary efa niarahantsika nahita fa Jesosy anie no efa manomana toerana ho asoanao ary raha hody isika dia efa vonona izy andray antsika manomana toerana feno fiadanana, toerana misy fiainana mifanohatra amin'izao fiainana misy antsika hoe fahoriana etsy sy eroa izao. Ary tsy izay ihany fa Jesosy ihany koa raha niantso antsika hoe andeha hody dia izy ihany koa no nangataka tamin'Andriamanitra mba hanome antsika ny fanahy masina mba hanao inona, mba ho namana. Tsy hoe hiara-dalana fotsiny hanala tahotra ohatra na hoe mba manala fahanginana fa ho namana mpampahery ary mpananatra fanahy fahamarinana hoy ny soratra masina. Dia niarahantsika nijery tamin'ny omaly fa hoe amin'izao fiainana misy antsika izao be dia be ny fahoriana fahafatesana indrindra ary satria be maty be izao dia izao nefa le lesona sy fanantenana hoe raha sanatria kosa mba maty dia ho tafody ihany fa tsy hoe tapitratreo akory ny tantara. Ary andeha izay no hamerenana ny lesona hoe andeha mba handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena dia amin'izay raha sanatria ka maty dia miala sasatra miandry an' Jesosy, miandry an'ilay andro efa hatomotra dia anangana an'izay maty ao aminy izy arak'ilay niarahantsika nianatra. Dia izao no tsara marina hoe rehefa nodimandry ny olona anankiray maty tao amin'ny tompo izy dia miandry izy, miala sasatra izy ary ny maty izany ry namako tsy makany an-danitra avy hatrany fa miandry aloha, miala sasatra aloha ary niara-ny fahoriana tetỳ dia miala sasatra fa niteny Kristy fa iry zareo izay maty ao amin'ny tompo no hatsangana aloha. Dia izany ny fanantenana izay ananantsika amin'izao fiainana izao ka andeha hiomana, andeha hody isika fa antomotra ny andro, andeha hiomana isika fa efa akaiky ilay fotoana ary ety fahoriana fa tsy ety ny fonenantsika hoy Andriamanitra. Efa fantatritsika hoe ho aiza moa isika. Raha efa fantatrao ary ny alehanao, efa manana namana hoe miara-mandeha mifanila sy mifanohina hoy isika, efa manana an'izay dia ny fanontaniana hoe misy toromarika ary ve izany ny lalana alehako raha andeha hody sa mandeha fotsiny amin'izao sa satria izaho efa mananamana. Misy toromarika ve ny lalana andehanako mody?
be sampanana ny lalana zay andehanantsika mody ary be koa ny toy zavatra misy ankehitriny efa fantatsika tsara ny zavatra misy rehetra fa na ny saina ara dia misabaka miasa loha eritreretina daholo zao rehetrarehetra zao satria fitaintainana ny fiainana zay ale rehetra dia mampitebiteby isaky ny vo mifoa maraina dia efa hoe ahoana indray ny amin'ity androany ity iza siza indray ny aninona izaho ty anahoana inona indray ny tranga dia manoloana n'izany rehetrarehetra izany dia tena mila mari-pamantarana isika mila mari-pamantarana maro eny an-dalana eny anoro atsika nizay tokony ho atao eny ampandehanana eny ahoana hoy ny soratra masina raha ny makasika an'izany fandehanantsika indrindra miaraka amin'Andriamanitra izany dia jerentsika ny salamo 7:1 haitsika tsara koa zany tenin'Andriamanitra izany salamo 7:1 miaraka sika isa 2 fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ahoana hoy ilay soratra masina raha ohatra ka mandeha isika dia inona no fanilo sy fanazavana ny tongotsika amin'ny lalana izay diavintsika ny teninao hoy ny mpanao salamo ny tenin'Andriamanitra no fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana raha andeha hody isika fa lalana makaiza moa ty resahan'ny mpanao salamo ty fa lalana makaiza ny resahana ka hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ity resahana eto ity fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako makany amin'ny fiainana mandrakizay fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako mody satria efa tongotra ny andro ny tenin'Andriamanitra dia izao no lazain'ny Jaona 5:5 dia vaky itsika ny tapany voalohany Jaona 5:5 dia ny tapany voalohany dia izao le voalaza hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra na antsointsika ihany koa hoe soratra masina dia dinihina satria ao aminy no ananana ny fiainana mandrakizay izany hoe ao amin'ny teniny izany Andriamanitra dia manome ny olombelona fahalalana feno momba ny famonjena fa rehefa vonjena moa isika dia makaiza makany amin'ilay fiainana mandrakizay izay ilay nyresantsika hoe ny zanakalahy tokan'Andriamanitra ilay tonga mba ho avitra ho atsika ary izay rehetra mino azy no anana amin'ny fiainana mandrakizay satria novonjeny tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ka ny tenin'Andriamanitra ny manome ny olombelona fahalalana feno momba ny famonjena hoy ny voalazan'ny asa soratra hoe ahazo ery ianareo izay nisoratan'ilay vehivavy kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White izay mpanompo an'Andriamanitra mpanoratra ihany koa ka ny tenin'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra ny toromarika no hanomezany andreo mari-pamantarana izay ahafantarantsika eny an-dalana hoe mivily makato avy mandroso avy mijanona kely sa mandeha aingana sa mandeha miadana sa midina sa miakatra sa miolaka ny tenin'Andriamanitra no manome ny olombelona fahalalana feno momba ny famonjena ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza amintsika ao amin'ny Timoty 2:7 andeha jerentsika indray ny Timoty 2:7 fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fantsiana izay diso ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra ny tenin'Andriamanitra no misy ny toromarika rehetra ilayntsika mba hahatonga antsika ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay satria Andriamanitra no miantso antsika ho any dia Andriamanitra ihany koa no manome ny toromarika ary ao amin'ny teniny no misy an'izany ny soratra masina tsy mba mandaingy ary ny soratra masina tsy mbola namitaka izay lazainy ao asaiko mihitsy ianao mba hamaky fa izay voasoratra ao ka nylazainy hoe ho tanteraka dia efa tanteraka izay mbola tsy tanteraka dia ho tanteraka ny soratra masina zao ohatra efa hitantsika teto ty toko sy andiny anankiray ity dia milaza ao amin'ny Timoty 2:7 ao amin'ny Timoty 2:7 dia zao le voalaza ao hoe fa aoko fantatrareo zao fa any amparany any dia hisy andro mahory
de manahoana amin'izao fotoana misy atsika izao araka le efa ny fampiresantsika any amparany ano ny soratra masina de isy andro mahory de zao anefa ny tsy zavatra hoe ohatrany hoe ny fahandraisantsika an'izany hoe zavatra ratsy ve ihany ny voasoratra ao fa misy zavatra tsara ary teny fikasana maro ary toromarika tonga antsika ho tonga ny amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny soratra masina de andeha isika iverina amin'ny soratra masin'Andriamanitra atomotra ny andro hody koa ianao aiza ny toromarika ao amin'ny tenin'Andriamanitra teo tonga soa ve zasa ianao andeha iverina amin'ny tenin'Andriamanitra fa maro ny sampanana amin'ny fiainantsika ety be dehibe ny zavatra miseho ny safidy tsy maintsy atao maro de maro ka raha tsy misy toromarika tena izy ho voaray de ho very ihany amin'ny lalana tsy izy ny mandeha raha ohatra ka andeha hody isika ho any amin'ny fiainana mandrakizay de efa niarahantsika nianatra fa ny fanay masina n'lay namantsika eny an-dalana azo antoka ary ny fanay masina eny manoro antsika n'ireo mari-pamantarana eny an-dalana ny fanay masina araka le nivakitsika teo no nanao tsindrimandry nanome tsindrimandry an'ireo mpanoratra ny soratra masina de ny fanay masina ny namantsika eny an-dalana azo antoka ary izy ny manoro antsika hoe ity le mari-pamantarana makaty zany ny lalanao de indraindray manko sika eritreritra hoe rehefa misy fanay masina de tsy mila toromarika intsony indraindray tsika mieritreritra hoe raha misy toromarika zany de atao inona indray ny fanay masina ho namana de zao no lazain'ilay kristiana vehivavy mpanoratra hoe Ellen White ao amin'ilay asa sorany hoe ahazo hery anareo ihany hoe kanefa tsy manafoana ny filana tsy tapaka ny fanay masina sy ny fitariany ny nanomezan'Andriamanitra ny teny ny rakitra ny sitrapony ny mifanohitra amin'izay ary satria nampanantena andefa ny fanay masina ny mpamonjy mba hanokafany ny teniny amin'ny mpanompony hitsilovany sy ampianaranyireo fampianarana raisiny koa satria ny fanay masina ny nanindrimandro ireo izay nanoratra ny baiboly tsy hisy mihitsy ny hoe hifanohitra amin'ny fampianarany baiboly ny fananarany mazava tsara izany fanazavana izany ny fanay masina zay ny rahan'Andriamanitra mba ho namantsika mpananatra mpampahery de izy ihany nanindrimandry an'ireo asa soratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra de tsy hifanohatra mihitsy amin'izay lazain'ny baiboly ny fampianarany ny fananarany ny hitariany atsika ka ilaitsika ny fanay masina satria ny fanay masina ny loharan'ny hery izay nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra mihitsy ho aso anao ka raha atomotra ny andro de hody isika eny an-dalana tsy maintsy misy toromarika maro arahana avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanay masina ny loharan'ny hery izay nomen'Andriamanitra de andeha tsy atao amban-javatra ny fanay masina ka raha miantso zany amin'ity androany ity hoe andeha hiverina hianatra ny tenin'Andriamanitra hamantarana ny toromarika ka hanarahana an'izany de andeha tsy ho ahilika ny fanay masina fa miara-miasa ny fanay masina sy ny tenin'Andriamanitra zao no lazain'ny jaona voalohany toko 2:7 raha ny makasika an'ity fiainantsika sy ny fiantsonantsika mba andeha hiomana fa hody fa hantomotra ny andro ity jaona voalohany toko 2:7 de zao ny voalaza hoe ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay antomotra ny andro ry namako mandalo zao fiainan'izao ry namako fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ka miara-miaina aminy any amin'ilay fiainana mandrakizay fa ahoana ny afantarana ny sitrapon'Andriamanitra efa nivakitsika teo zany fa ny sitrapon'Andriamanitra de ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mandeha ny an-dalana eny isika de mahita panneau ohatra manambara hoe mivily makaty na manambara hoe zao ihany ny afainganam-pandeha andehanana na jiro manambara hoe mijanona na mahita marika amin'ny arabe tsika hoe tsipitsipika hoe fepitan'ny olona de misy olona de mijanona de izay lazain'ireny mari-pamantaran'ireny ny arahantsika na de manana namana ary sika ao anatin'ny fandehanana ohatra raha andeha lavitra isika ka miaraka amin'ny olona efa mahita ny toerana ale tsy maintsy manaja foana ny mari-pamantarana eny an-dalana hoe fiolahany ity tandremy fa mampidi-doso ity tandremy fa mety isy camion ivoaka eto tandremy fa sekolony eto de misy sary kely famantarana hoe misy ankizy mety epita tampoka de ohatr'izany ihany le diantsika ho any an-danitra manana ny fanay masina isika ho namantsika ary izy mihitsy no manampy atsika amin'ny fanatanterahana an'ireo toromarika fa tsy maintsy arahantsika koa ny sitrapon'Andriamanitra izay toromarika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny jaona
toko fatelo andiny faina am telopolo tapany voalohany jaona toko fatelo andiny faina am telopolo tapany voalohany de milaza fa zay minony zanaka manana fiainana mandrakizay fa zay tsy minony zanaka de tsy ahita fiainana ka inona ny anytiako inona ny anao ntianao anana n'le fiainana mandrakizay ve andeha ino an jesosy andeha ino ny zanaka de anana ny fiainana mandrakizay zao mantsy rehefa jerentsika tsara ny baiboly ary ampirisihako mihitsy ianao hianatra ny baiboly a manontolo de ny ivo ny baiboly manontolo de jesosy sy ny fitiavany asa ianao ny ivo ny baiboly manontolo de jesosy ilay zanaka lahatokan'andriamanitra nanaiko irahany ho avitra ho atsika de ty an-tany ka ny soratra masina zany zay manambara an jesosy kanefa zay manana an jesosy no manana ny fiainana de tahaka ny taratasy mpanafody anankiray ao ny manambara an'izay rehetra tokony ho atao amin'ny finanana sy ny fampiasana ny fanafody tahaka an'ireny taratasy rehefa mividy fitaovantsika hoe mividy andeha atao hoe mividy televiziona anankiray de misy taratasy fanambarana hoe zao avy ny fanamboarana ny fametahana ny fikirakirana rehefa te handefa nyity a de ohatran'izao ny atao ny soratra masina zany de tahaka ny sakafo tsy maintsy hoanina raha te ahazo hery avelona ka raha tiatsika ny anana sakafom-panahy ho voky ety andalana raha andeha hody fa hatombotra ny andro de ny tenin'andriamanitra no andeha ivelomana fa izany no misy ny sitrapon'andriamanitra ary mahagaga neny fiasan'ny soratra masina am'izay mamaky sy mianatra azy betsaka neny mijoro vavolombelona amin'izany ary za zay miresaka aminao de afaka mijoro vavolombelona aminao mihitsy fa mahazo hery rehefa mianatra ny tenin'andriamanitra mahita an'izay tokony ho atao rehefa mamaky ao amin'ny tenin'andriamanitra ny torohevitra avy amin'andriamanitra zay sady mahasoa no mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka miantso asy ianao amin'ity andro an'ity andeha hiverina hianatra ny tenin'andriamanitra fa ao ny misy ny sitrapon'andriamanitra ary zay manao ny sitrapony no ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny tenin'andriamanitra no ilaitsika amin'ny lalana andehanantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay andeha ovakitsika farany amin'ity ariva ity ny voalazan'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo de izao ny voalaza hoe sambatra izay mamaky sy miain'ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro ry namako andeha hody sasenao fahatombotra ny andro inona ny zavatra ilaintsika mba havelona atsika ny sakafo inona ny zavatra ilain'ny fanahintsika zany mba hitombony hijorony hatramin'ny farany tonga ny amin'ny fiainana mandrakizay ny sakafom-panahy ny tenin'andriamanitra sambatra zay mamaky sy miain'ny teniny ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro antombotra ny andro kely sisy manoloana n'izao fahoriana mianjady amintsika naizanaiza izao tapidalakale isika tsy hitatsika tsony zay atao ahoana ny fietsika manoloana ny toejavatra anankiray eny fa nano atao manoloana ny olona sy ny zava-misy amin'ny fifaneraserana amin'izao zavatra sarotra iainana izao tsy hitatsika intsony ve hoe inona indray zany ny fitondratena mendrika efa ratsy zao fiainana zao de anaraka ny fanaon'izao tontolo zao koa ve ho ratsy satria efa samy ratsy ihany fa samy te azo an'izay ilainy ny tenin'andriamanitra ny mampianatra atsika manome toromarika atsika manoro atsika ny sitrapon'andriamanitra ny manao ny sitrapon'andriamanitra nefa no tonga any amin'ny fiainana mandrakizay efa nomen'andriamanitra ny fanahin'ny masina ny rany mba hitarika atsika hanampy amin'izany fianarana ny tenin'andriamanitra zany satria ny tenin'andriamanitra ny misy ireo toromarika tsy maintsy arahantsika amin'ity makany an-danitra ka miantso anao miantso amin'ity andro anyity sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity hoy ny voalazan'ny apokalipsy ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny andeha ry namako hiverina hivelona amin'ny tenin'andriamanitra isika andeha tsy hanao ambanin-javatra intsony ny famakina ka fianarana ary indrindra ny fitandremana ho fampiarana zay lazainy ny tenin'andriamanitra teny baiboly zany andeha hianatra indray ny baiboly de sady ahazo hery isika satria ny tenin'andriamanitra mamy feno fanantenana manome an'izay ilaina no manana ny toromarika isika de ho tody soa any amin'ny fiainana mandrakizay aza tonoina ary fa jesosy no ivo ny baiboly manontolo jesosy sy ny fitiavany atsika no ivo ny soratra masina manontolo ary jesosy ilay tena ty atsika
no nanome toromarika rehetra mba hahafahantsika ho todisoany amin'ilay toerana efa homany maso anao ka andeha isika hiverina hianatra ny tenin'andriamanitra vo misokatra amin'ny maso dia andao ny tenin'andriamanitra aloha novakina alohan'ny hamakina zavatra hafa vo misokatra ny maso dia andeha ny hafantatra ny sitrapon'andriamanitra no imasona alohan'izay eritreretana n'izay ho atao ary rehefa atory koa isika amin'ny tontolo androtsika dia andeha ny tenin'andriamanitra hatrany no ataontsika hampinga hiarahantsika mandeha amin'izao fiainan'izao satria ny tenin'andriamanitra mahasambatra izay mamaky azy sy mitandrina indrindrandrindra satria antomotra ny andro. Tianao Jesosy ry namako ary Jesosy tsy mba mamitaka ny tenany ary foiny ho avitra ao antsika natolony teo amin'ny hazo fijaliana ka raha manome ny toromarika ao antsika izy ao amin'ny teniny dia andeha tsy lavina izany satria tsy mandainga ary satria tsy mamitaka izy raha manambara andro teny mampahery ao amin'ny soratra masina. Sitraka ve amin'ity hariva ity ny anapa-kevitra hoe andeha hiverina indray mba azo hery dia hiverina hianatra ny tenin'andriamanitra ka tsy hanao an'izany ho ambanin-javatra intsony mba hahazahoako ny hery ilaina mba hahazahoako manao ny sitrapon'andriamanitra mba ho fanilony tongotry sy fanazavana ny lalako marina ka tsy ho voafingana tsy ho latsaka ny andavaka na ho varina ny akady satria manana n'izay manazava ny diako dia ny tenin'andriamanitra ho fanilony tongotry sy fanazavana ny lalako. Manapa-kevitra ny amin'izany ve ianao? Ary aza dinoina fa Jesosy ihany koa dia mandondona ao am-ponao isaky ny miresaka aminao ka amin'ity hariva ity ihany koa mandondona indray izy sokafanao ve ny fonao dia ekenao ve ny faniriny dia ny anaranao ny teniny ka anekenao ireo toromarika manambara ny sitrapony ao amin'ny soratra masina raha ekenao izany dia andao sika hiaraka hivavaka ka izy no anolorantsika ny fotsika ary izy ihany koa no anakinantsika an'izany fanirina hianatra sy hiverina ka hivelona amin'ny tenin'andriamanitra izany dia mba ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika izany. Andeha hiaraka hitsangana sika amin'izay toerana misy atsika ary namako naiza misy anao raha azonao atao izany dia andao hiary hitsangana dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra indrindra indray izay ny amin'ny hafahanay niaraka nianatra indray tamin'ity hariva ity fa ilainay ny teninao. Indraindray tokoa ataonayko totoa ny fianarana ny soratra masina ary indraindray adininay ary izany fa mandeha ho azy ny fiainanay indraindray variana amin'ny sarotra sy ny zavatra manahirana anay amin'ity fiainan'ity izay dia hifonanay aminao ankehitriny izany fa amin'ity hariva ity manapa-kevitra indray izahay hiverina hivelona ka hiaina hianatra ary hitandrina ny teninao ko miasa aty anatinay tsirairay avy Andriamanitra. Jesosy malalo anjakao indray ny fonay amin'ity hariva ity ary bahano anao mihitsy ny fonay aza vela hisirika atafidirany satana intsony na ametrahany fakapanahy dia vangio indray ny ankonana tsirairay avy Andriamanitra ary omeo vahaolana amin'izay zavatra misy ao amin'ny fiainany ny tsirairay avy ka sintony hitodika aminao hiantehitra aminao ary hianatra ny teninao amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra fanay masinao aza mahasaraka anay fa miasa aty anatinay tsirairay avy hatrany fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay izany vavaka izany misaotra indrindra raha eo. Amen. Dia izay indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mino aho fa nandray hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay avy dia aza tsaniny eo fa enaro amin'ny fotoana rehetra ny tenin'Andriamanitra dia azo ny toromarika andehanana mba ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay zasenao. Antomotra ny andro kely sisy andeha hodisika dia andeha hiaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandehanana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ary manome fotoanantsika indray ho amin'ny rahampitso amin'ny fiarahantsika tahaka izao indray. Samia ary dahin'Andriamanitra.